tsy magnenky gn'atona manao kory tsy misy olo magnenky zao gn'atondra raiky ndra i hanao kory tsy misy magnenky. Misy fakana-kely natao na olo vitsivitsy tao amin'ny mpikambanana mazoto ary tsara marina fa miisa telo miisan'ireo olona nalaina ankelireo ka rehefa nahazo ny tapitra zany moa ny président fotany teo an-toerana dia nanaitra ihany koa ny mpitany filaminana zay eo an-toerana ihany koa ary niroso ireo mpitany filaminana miaraka amin'ny fokon'olona sy ny fikambanana voromahery nanao ny fanarahandia na ny poursuite ka rehefa niroso teo alohaloha kely zany ny fanarahandia tao anatin'ny ala ny ampasinaniliky dia nisy velam-panjaka moa zany efa nomany reo olona nanao fakana-kely zareo ary avy hatrany moa zany nanokatra fitifirana ny torabato ary nihorakoraka zany reo olona nanao fakana-kelynireo ka manalohana zay ihany koa moa zany ny mpitany filaminana dia naka ny ataontsika ny fepetra rehetra ihany koa mba iarovana ny ain'ireo mpitany filaminana sy ny fokon'olona nanaradia tanatin'izay moa zany nisy ny ainana fohy tamin'ireo mpakakely ary misy ihany koa ny naratra teo amin'ny mpitany filaminana. Miditra amin'izay amin'le zavatra resahanao ny teneninao MC hoe nisy resaka kidnapping natao jiolary olo tao azafady ianareo nge efa ho 420 ora taty aoriana ny sehon'le akta zay nareo vao nivoaka nanao an'le fanambarana fa hoe olona mpanao kidnapping reo olon'ireo dia vonoina zany nomendrika azy ao anatin'ny lisy ahitany foko masikoro taiza koa zay fanaovana kidnapping na ninonareo hatramin'izay tsy niresaka an'izay hoe misy manao kidnapping nao dia rehefa avy eo dia mamorona koa fa hoe nitambasy ireo le namana fa ny fikambanana mazoto ireo ka eto ianareo ny vono MC zany ny autorité rehetrarehetra faritra atsimo andrefana zany dia fitaovan'ilay mpitondra fanjakana fitaovan'ny orinasa basy toliara hiaro ny tombotsoany fo zay mandaingy ianareo fa tsisy resaka kidnapping natao na inona ho teneninareo na inona ho lazainareo ny fototra engany problème rehetra io raha vao mbola benetsy ny resaka basy toliara. Inona moa zany ilay zavatra niseho mialohany iny nahafatesana namana mpiara-mitolona vao amin'ny fikambanana mazoto iny dia ireo le namana vao amin'ny fikambanana mazoto moa zany ny sasany ny vatandehilahy dia ireo le mbola mihery any anaty ala amin'izao fotoan'izao vokatry ny fanoherana ny tetikasa basy toliara moa zany dia fatatsika hoe lasa enjehana izy ireo efa ho 3 volana eo zao zareo anoa mipetraka any anaty ala any dia ny zavatra misy tamin'ny herinandro io zany nisy olona ny raha ny lehibe ny fikambanana voromahery zany dia ny maître Julien moa zany zay no ahafantarany rehetrarehetra azy naniraka olona izy andeha anaty ala zany hanapaka hazo hanaovany fefy zay zany no ny antombohan'ilay resaka nahita an'izay reto avy amin'ny fikambanana mazoto izay mihery ao anaty ala miaro anio ala io dia niteny tsotra tamin'ireo le olona ny raha ny lehibe any voromahery eo tsy azonareo tapahana ity ala ity fa miaro an'ity nataonay eo tsy hitako ny ajosoana amin'izany olona miaro ny tontolo iainana olona miaro an'ilay ala zay no nataon'ireo naman'ireo zany rehefa avy eo moa zany niverina tany amin'ny mpaniraka azy dia ny lehibe ny fikambanana voromahery ireto ilay olona ny raha ny anapaka hazo ireto dia nanao tatitra tany amin'ny lehibe ny tsy faly vokatr' izay zany lehibe ny fikambanana voromahery ny maître Julien dia reny nytoy andara hitatsika nampandefa mpitandro filaminana nandeha nanafika an'ireo namandreo atao amin'ny zanapokotany atao hoe ampasy magniliko moa zany dia tao no nitrangan'ny fitifirana laingy ny filazana fa hoe nitorabato nitifitra ireo le namana avy amin'ny fikambanana mazoto ireo tsy manana fitaovana mpiadina sahala mibasy zany ireo namandreo ny ampelatanany ka aza mandaingy ianareo zany ao anatin'le izy ka lasa vilinareo ilay resaka vokatr' izay moa zany dia maty ny namana bénéfice moa zany zay fantatry ny tena tsara satria namana mpiara-mitolona zany vao tifitra teo amin'ny tendany izy mivoaka nakaty amin'ny atony zay no nafaty azy rehefa maty navelan'zareo teo lasa ilay mpitandro filaminana rehefa navita ny mission zany ny force de l'ordre izay nanatotosany miraka io dia misy dia zany hoe nisy tafika nisy zandaly ary nisy polisy ary tsy nandehandeha foana izy ireo fa nisy nanao alerte noho izay
fakanakeriny misy zay dia rehefa nazo an'izay alerte zay tamina mpitondra zany hoe sy fokotana dia nidina avy atrany nanao ny poursuite dia zay nitranganisy araky ny voalaza teo zay mbola mafisina fa rehefa nroso alohaloha dia misy sakandalana efa nataon'ireo mialoha marina fa ireo lay milaza fa hompikambana ao anivony mazoto ireo dia efa misy dossier zany hoe efa karoina satria misy fitoroin'olona maro amin'ny eo amin'ny valo lahy eo izy zany anisan'izay ananan'olona fitoriana mifokon'olona eo amin'ny tapitanànany eo amin'ny commune Ankilimaliniky ary efa fomba fanao mpamerikeliko reo olona reo satria efa inefatra tranga inefatra no misy ny vonitsiratra arana fakanakely nataon'ireo ary ny olona zay voatazona tany ka natao nalainakeriny zay rehefa tafaverina dia nanambara mazava tsara fa 20 izy ireo no nanao ny fakanakeriny io araky nefa voalaza teo ihany koa moa dia ny hoe misy sakandalana nataon'ireo mpakakerindreo sakandalana tamin'ny alalany hazo ny tapahina nanakanana ny lalana ary eo ampangalana ny sakandalana iny no nisy ny atao hoe embuscade fitifirana avy hatrany andreo tany filaminanareo amin'ny alalany basimborona sy ny torabato ny tabataba tifitra ananana misy lohana bala azo sary tao anatin'izay zavatra zay dia voatery miarokena ny tany filaminana ataontsika ao anatin'ny atao hoe légitime défense ary tsy nanimidinitsony fa niverin-dalana ka rehefa tonga tany tapaverina tao benetsy vo naheno hoe misy lavo tamin'ireo izay olona nanao ny sakandalana sy nanao an'ireo embuscade ireo zay ny zavatra misy a tsy ho fantatra ny tany filaminana mihitsy ilay toerana io satria force mixte reo zay avy any Toliara zany fa ny tany filaminana eo tanàna tsy masaha manao an'izay acte zay nampiasaina zany ireto le avy amin'ny fikambanana voromahery reto hitarika an'zareo any amin'nkizo rehetrarehetra everina fa misy andreo namandreo zay eto dia manamarika fa fotoana iresahana zany dia aloha voaka ozy ny lehibean'ny voromahery eo fokotanin'ny benety zany ny tena fitaovana eo ampilatanan'zareo dia iretendry zany zay no anaran'io niaraka tamin'ny prala raitapo be ny tanànana Ankilimaliniky nitarika an'ireo olon'ireo nandeha nankany ampasimangiliky nitarika an'ilay force de l'ordre zany nanao an'ilay fitifirana satria tsy ho hitan'zareo mihitsy ireo dia zay zany manaprofo fa hoe ny nananganana an'ilay voromahery ange zay efa nresahana tany amboalohany dia hoe milisy natsangana mihitsy ireo isase alatsiny amin'ny teny vahiny amin'ireo le namana mazoto azy zay manohatra ny tetikasa basy Toliara eo satria manahirana zareo le fijoroana le namana dia vonoana zany zay ny mendrika an'le namana zany satria miaro ny tanindrazany tena hoe tena efa miverina any amin'ny fotoanany fanandevozana mihitsy zany tsika olona miaro ny tanindrazany dia vonoana ao anatin'izay alafa satria zany angeny nataon'ny vazaha frantsay tamin'ny fotoanandrony hoe miaro ny tany ny malagasy dia vonoana ka tsy zay ve izao zavatra misy miverina amin'izao fotoana zao noho ny tombotsoany olombitsy ao anatin'izay zavatra tombotsoany zay mila ranoranony amin'ny tetikasa basy Toliara tombotsoany zay mahazo tombony amin'io tombotsoany ny lehibean'ny fikambanana voromahery sy ny zavatra arovandrareo amin'ilay commune Ankilimaliniky tinge dia fantatra tsisy tsy malala ny zavatra ny afera ataony ny lehibean'ny fikambanana voromahery eo amin'ny distrik'ny Toliara fara io mandaingy ny eo anivon'ny OMC mandaingy ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra ao Toliara raha tsy mahafantatra ny trafika ataon'io lehibean'ny fikambanana voromahery io zany mba hiarovana an'izay dia lasa momba ny tetikasa basy Toliara izy natsangana le fikambanana voromahery zany mba hamonoana sy ampiororona ny olona ozy hoe tsy tafahoatra kosa ny zavatra sahala amin'izany ka tsy azo ekena ozy ary tsy maintsy mijoro zany tsika eo anatin'ilay izy dia voapirofo zao fa milisy lay voromahery amono anreto ilay mpiray tanindrazany reto dia izay no mila hijoroana ao anatin'ilay izy fa ny malagasy ve zany tsy mananjo anao tsia na le hoe droit de dire non amin'ny teny vahiny manoloana na tetikasa anankiray tsy hitondra tombotsoa ho an'ny firenena